miaro ny vahoaka eo ny teny miarapireny misy olom-bavam-bahoaka zay zany le toko tsindrina de zao mila mitsangana ny 7e vice président mitsangana anao tarity raha zay ny antso ataoko aminy tsangana ianao tarity raha Fali miaraba sy mitafatafa ambitsika jiabindray mpanaraka ny sainity vaovao malagasy araka hitatsika Antso avo nafany kefitra nataony solomvovomboka Fidel rasarapira ma amin'ny maha 7e vice président l'Assemblée nationale ny solomvovomboka Siteny andrena solonaiko hitatsika manko makasika ny toedra raha politika raha ambela amizao ny fitondram-pandrakana ankehitriny dia hidofitra amrindrina ary hikorosofahana hatrany ny firenenantsika ity ka hitatsika manko fa namaly avy hatrany ny solomvovomboka Siteny andrena solonaiko fa hoe vononao hitsangana ary tsy ho an'ny tenako fa ho an'ny firenentsika vononao hitondra ny feonareo vonona hanohitra hijoro ary hiady amin'ny jirariny tsy ho vita nefa zany fanovana zany raha tsy isika solomvovomboka no mitarika miaraka aminareo vahoaka malagasy rehetrarehetra tsy afaka mijery fotsiny sika tsy afaka manginitsony tsy misy raha pitsy ho an'ny firenena raha mbola mitoy izao fitondrana tsy mahomby izao potika ny toe-karena resy ny vahoaka mihena ny fahefa-mividy ary tsy miakatra ny karama hitatsika ihany koa lalam-pirenena simba fiarena potika fanantenana very zay manko ny olana ary maro tsy voatanisantsika eto ny olana hitatsika zao ny olana amin'izao fotoana zao resaka fanampoizinana ara-sakafo hitatsika resaka tsy fandriam-pahalemana eo ny resaka délestage jiro sy rano TVA nangalana koa 20% hitatsika amin'izany le famindranam-bola reto mindram-bola zany tsika de mbola alaina ihany koa ny zanam-bola sy ny sisa angalana TVA 20% zany tsy voatanisantsika eto raha ohatra tsika hitanisa resaka olana na fijaliana na fahoriana mahazo ny firenentsika fa indrindra vahoaka amin'izao fotoana izao ary hitatsika ny zavatra resaka eo ihany koa ny fahasalamantsika ty tsy misy fitaovana ao amin'ny hôpitalim-panjakana rehetrarehetra ty firy zao ny maty amin'izao fotoana izao tsy voatanisantsika eto ka raha risitsiny le olona raha maneho hevitra handeha andalabe hitolona amin'ny zavatra tsy rariny rehetrarehetra ka manao antsoavy manko ny solomvovomboka Fidel rasarapira ho atsika rehetrarehetra efa ela tsika no nanentana eto fa hoe mila pitarika ihany fa ny vahoaka dia vonombonina amin'izao fotoana izao fa miandry ho pitaritolona ihany eo nareo rogasikaro fenso eo nareo rehetrarehetra izay député mpanohitra fitondram-pandrakana ary rarena ihany koa ianareo député izay tonga saina ao anatin'ny fitondrana ankehitriny raha ohatra ka hoe mbola ao anatinareo fo fitiavan-tanindrazana zany tsy fitiavan-tena de tokony hitsanganareo anohitra ny tsirary sitsy fa andeha hanompo ny filopirenena andratsoela foana ve no ny antony fidiny vahoakanareo ny fotony ka zany indrindra mampametra-panontaniana ao antsika rehetrarehetra ka tsy voatery ireo solomvovomboka ihany no antsotsika eto na ireo mpanao politika tamin'ny séance zany na olona rehetrarehetra na antoko fafana zany na fikambanana zany ny antoko politika ihany koa hafa zany na ny fiarahambony pirenena zany na rehetrarehetra rehefa ianao mijaly mijaly anie ny vahoaka malagasy ankehitriny amin'ny resaka délestage ty fa ny fitondram-pandrakana hitatsika zao ny filopirenena andrajoela sy ny firongoforongony reto lasa resaka fetifety mampifalifaly ny vahoaka ihany no jereny fa ny fahoriana izay mahazo ny vahoaka madinika na tsy madinika aza maro ane olona mijaly amin'izao fotoana izao tsy voatery ny classe moyen foana na madinika fa olo rehetrarehetra tompoko mijaly resaka tsy fandriam-pahalemana zao io ne tsy fandriam-pahalemana tsy voatery olona madinika foana na olo rehetrarehetra dia anjadiny zany tsy fandriam-pahalemana zany ka io misy pitarika atsika rehetrarehetra ka mila vonombonina atsika amin'izao fotoana zao hiantso ny manodidina atsika ary hamaly ny antso ho tonga rehefa misy andro hitadiavantsika rehetrarehetra zay hitolona ho an'ny vahoaka malagasy ka ny fandaniam-bola mihoapapa nataon'ny filopirenena andratsoela zao ve no hitatsika vahaolana ho an'ny firenentsika fandaniam-bola mihoapapa nandeha tany tatsika hoe nanao filakevitra ministra rehetrarehetra eo ny fety eo ny rehetrarehetra nefa eo misy fahorim-be olona olom-pirenena maro maty tsy trapary zareo zany ary tsy hitary zareo ka zany mbola inona ihany koa nandrasantsika ty
raha ohatra fandaniam-bola mioapapana zay nataon'ny filopirenena andratroelona zany nampiasana moatra hoe mandrapa amin'ny resaka délestage anatin'ny moanga mba nitratra ity délestage sy resaka fijaliana ny rano ity hitantsika moako fa lasa fandaniam-bola mioapapana nataony ka misy io solombavam-bahoaka andeha hitaritolona ka miantso antsika rehetrarehetra sasatra manentana antsika rehetrarehetra ary ndao moako raha antsika antso avy zay natao ny solombavam-bahoaka Fidel rasarapera makasiky ny antso avy ataontsika rehetrarehetra fa azadino hatrany tompolahy sy tompovavy ny miabone na manao zay na manao commentaire afahantsika mahatsaratsara zavatra izay fana miaro ny vahoaka ny teny miarapera ny solombavam-bahoaka zay zany le tiako tsindrina de zao mila mitsangana ny 7e vice président mitsangana anao tarity raha zay ny antso ataoko aminy tsangana anao tarity raha fa idona am'rindra ty firenena ty aza vela ivarina kady ny firenetsika fa raha tsy misy solombavam-bahoaka mitsangana oariny reto vahoaka zay fa maharefo eto amin'ny firenena reto maty amin'ny tsy fidiny reto de fihevitsika zay aloha ny antso ataoko zay manomboka eo amin'ny 7e vice président zay ny ampisiny le 7e vice président eo anivony anteny miara-pirenena hitarika ny fanoerana eo anivony anteny miara-pirenena tsangana anao tario zahay tsy maninona manomboka am'izay misy eo tsika fanjaratsika miantso namatsika hafa anatevina atsika ao anaty zay enao ny folo lefitra fahafito amapanohitra amin'ny mafolo lefitra fahafito anao tario zahay tsangana anao tsy mitsangana anao very ty firenena haiko zany fa tsy mora ty retolo reto tsy teny metaka hoe tsy azo atao zao alanalany ry mampitandrina ny atsy alatsiny fiainam-bahoaka io mampitandrema zay ampitandrina mandraisa fepetra zay ndray fepetra fa rehefa vonina hijoro 7e vice président de mijoro tsika efa aloalika rahambala iandrinina ndray zany tsika vonitsangana miandro maty menakavy eto aleo maty mitsangana zay tsy manay ndraikitra mikasika ny zavatra mampahorohoro apetrako zay andro zay ary miveriko fa tafita any amin'ny folefitra fahafito zavatra ampitaiko zay manoloana ny zava-misy enatsika eto amin'ny firenena amaranako